Finaritra mifankahita amintsika rehetra indray dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hanapaka any am-pontsika tsiraray rehetra any. Tonona amintsika rehetra ny fahasoavany sy ny famindrapony ny famonjena salut ny herin'ny filazantsara izay nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tonona amintsika rehetra izany ho fiadanana hatrany hatrany ho eo am-bavahadintsika tsiraray avy. Araka ny lohahevitra izay hitanareo dia hiresaka momba ny politika isika, ny politika sy ny fivavahana. Be da be mihitsy isika no mametraka fantaninana natin'ny saintsika any hoe ny mpino kristianina ve tokony handray anjara amin'ny sehatra politika, ny mpino kristianina ve tena tokony hoe participant fervente ao anatin'ny antoko politika, ary ho resahantsika tsotsotra anio izany atao anatin'ny fizarana hoe inona marina moa ty resaka politika ity, manahoana ny anjara toerany manoloana ny salut ny filazantsara ny baiboly. Tsika moa amaha mpino zanak'Andriamanitra tsika dia mifototra foana amin'ny famarinan'ny filazantsara ny zavatra kirakiraintsika sy resahantsika, ary jerentsika ao anatin'izay ny danger ny zava-doza entin'ity resaka politika ity sy ny fametrahany ilay velam-pandrika zany, ny olona anankiray zany hoe atosiny ho expose amin'ny fanaratsy ary inconsciemment na mety conscient mihitsy ihany koa fa noho ilay esprit efa tena hoe manandevy sy mamaritra an'ilay olona, noho ilay sofla politika lasa manapaka amin'ilay olona ho azavaintsika tsotsotra ato daholo zany dia lasa andevonota ilay olona dia mazava ho azy makany amin'ny lalana fitomaniana sy ny fikotrohanify fahaverezana mandrakizay. Vavaka aloha isika alohan'ny hidirantsika amin'ny famakafakana tsotsotra eo ambany fitarihan'Andriamanitra foana. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra raitsyto ary manome voninahitra ny anaranao foana, mankasitraka betsaka ny tombonandro, mankasitraka ny fafana hifampizara izara atao anatin'ny tony tambatsotra itony, mangataka ny fahefanao feno hibitsika aminay, teny aminay, anokatra ny masom-panahinay, amolavola ny toe-ponay, afahanay mandray fantsiana zava-panahy edification makany amin'ny fototra restauration, afahanay manatratra ny plénitude ny fahamarinana, fahafenon'ny fahamarinana ny amin'ny fahafantarana ny sitraponao. Mangataka betsaka Jesosy Kristy mangataka betsaka ny fanahiny raitsyto izay efa teo foana nomba anay ny taridalana anay, anamasina ny teny ary indrindra ny anjelinao anay hitoby manodidina anay, tsy afahan'ny fanaratsy manana irika sy accès atao anatin'ny fizarana izay fifampizaranay any indray. Ny aja sy ny dera dia anao irery ihany ao Elohim maraitsyto hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay amin'ny maha-efatsy toanao ny fiadanana dia atsika rehetra tononona hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Inona moa ty resaka politika ity? Mamela ametraka définition vetivety fohifohy tsotsotra ny amin'ity resaka hoe politika ity. Ny politika dia niainga tamin'ny dikateny anankiray izy io grika hoe polis POLIS, izay midika hoe ilay tanàna, iry tanàna iry, itsy tanàna iry. Tanareo rehefa mitsidika an'ireny toerana any ambanivohitra ireny tsika dia rehefa manao tazan-davitra karaha ohatra hoe tonga amin'izany toerana izany ho mpitsidika amin'ny ataoko hoe somary fiatombohan'ny mamanton'alina, izany hoe mitsidika aizina izany, dia matazan-davitra itsika tanàna kely amina vohitra anankiray izay tsy lovony jiro isatokantrano avy. Ilay tanàna iry tanàna iry niainga tamin'izay jery izay ity hevitra hoe politika ity. Tsy nijanona fotsiny tamin'izay resaka hoe iry tanàna iry, itsy tanàna itsy izay fotsiny ihany, fa mifandraika amin'izay dia misy fiserana misehatra
misy fiazonana, fikirakirana, fandrindrana, fandaminana, raharaham-bahoaka, raharaha-mpanjakana, raharaha-mpitondrana. De izay ideolojia izay foto-kevitra izay fotom-pisainana ho fandrindrana, izay apetraka ho fiantohana ny firindran'ny fiarahamonina izay no antsoina hoe politika. Mety mametra-panontaniana angambisika hoe efa nisy ve ny politika tamin'ny andron'ny Rafoisy-Rangita, ny Taolo rehetra tany aloha tany. Ny tena marina dia fahendrena malagasy no nisy tamin'izany. Ohatra hoe rindran-damina ara-pokon'olona, dina-pokon'olona, dina-pokotany, zay no ataoko hoe amaritako anazy. De tao anatin'izay le hoe fahendrena malagasy tamin'ny alalan'ny fampitana, tamin'ny alalan'ny angano, ny ohabolana sy ny ohatran'izany, dia tonga hoe ny rindra tsara ny fiarahamonina tamin'ny alalan'ny fampitana fa tsy politika. Ary ity rivotra politika ity ny tena marina dia sofla nentin'ireo manan-tsaina, mpandahatra sy mpikirakira, mpanao calcul, mpanao kajy. Misy poids be zay zavatra lazaiko zay. Mpanao kajy. Raha mihoatra anankiray dia ohatra hoe ry zareo fikambanana miafina zao le manana an'le marika compas sy ekera. Hainareo ny tiako tenenina amin'izany zareo framasoana ny Illuminati, mampiasa ny kajy enjana be ny politika entin'izy ireo. Ary raha iverenako sy atohako amin'ilay ohatra natsidiko teo hoe Taolo nanana ny fahendrena malagasy isika malagasy, fa nisy ny antsoina hoe siècle de lumière, année de lumière, sofla tao anatin'ny révolution nitsoka ohatra hoe taty a Frantsa, la Frantsa izany. Tao anatin'izany ireo filozofia, ny mpanoratra, ny mathématicien, ny physicien, reny zany no antsoina hoe élite tao anatin'izay hoe sofla siècle de lumière izay. Pikady. De ireo no antsoiko hoe ny vondrona, de nitondra ny antsoina hoe mondialisation, de niaraka tamin'izay ny sofla politika. Ary tao anatin'ny chronologie siècle ny fandimy teto amin'ity firenena ity dia nisy ny première guerre mondiale, nisy ny deuxième guerre mondiale, nisy ny esclavage, nisy ny colonialisation, fanjanahan-tany sy ny sisa rehetra, fa rivotra politika daholo no nitsoka. Ity resakitsika ity daholo no nitsoka tao anatin'ireny. Ary ilay fahendrena malagasy, manao constatation de fait zany tsika eto, ilay fahendrena malagasy nampirindra tsara ny fiarahamonina malagasy dia nidelogen'ireo elita, pikady, politisianina izay resahantsika an'io ireo ary nosoloin'izy ireo ny rafitra demokratika, ny rafitra socialista, ny rafitra communista, ny rafitra dictateur, ohatrany hoe tamin'ny andron'ny Hitler ireny ry Mussolini sy ny sisa rehetra, marxiste, rivotra politika daholo zany. Zay le politika izay. De raha tena hoe miditra détail be eo amin'ny fiainana isika dia lasa courant be izy io, lasa malalaka be hoe politika daholo ty zavatra rehetrarehetra ity. Ny mpametsifetsy dia mampiasa ny tetikady sy ny paikadiny hoentiny mametsifetsy izy, politika an'izay. Ny tovolahy anankiray izay ambabo fona tovovavy anankiray, drague, mikotikôty zany, dia manana ny système sy ny stratégie entiny izy miséduira. Vice versa izany, vehivavy ihany koa miséduira lehilahy anankiray, manana ny politikany izy, ainsi de suite. Ny mpitondra fivavahana, tehanam-bola amin'ny alalan'ny fikirakirana toko sy andinina sy filazon-tsara dia manana ny stratégiany izy, manana ny politikany fitondriany filazon-tsara izy, miainga amin'ny toko sy andinina sy baiboly
zay entiny miconquérir richesse, miconquérir gloire, miconquérir voninahitra sy ny sisa rehetrarehetra territoire, maka fon'ny mpino ahafahany amikendry zay tia mikendrena amin'izay lafin'izay politika daholo zany. Ary reo rehetra te anakarena dia miditra membre famille politique, loko politika ohatra hoe TGV, Team Mamapara sy ny sisa rehetra izay matanjaka au pouvoir politika daholo zany, ainsi de suite. Amen. Ity politika ity, sœur sy frère, raha atao teny banky tokana misy lafitsarany sy lafiratsiny izy ty. Lafitsarany dia hoe dans l'objectif hoe manoloana ny fandrosoana dia misy ny politika sy paikady apetraka hoentina mandrindra ny fiarahamonina atiny sy ivelany, zay le définition resantsika teo vahoaka, firenena, national, international, hatrany mantsy le izy relation. Tsika zao dia ao anatin'ny hoe fivorindry zareo G20, ny COP 27, tsy fantatro inona avy le izy, ny G7 sy ny sisa rehetra, politika daholo reny, relation internationale. Fa attention, misy resaka esprit matanjaka be ao anatin'ireny raha tsy resaka isika ny hoe G7. Ary ny apokalypsia, ny boky ny apokalypsia dia manapotsitra tsara, manazava tsara ny amin'ilay resaka loafito sy tandroka folo, biby dia tsika miresaka G7, ny G20 sy ny ohatran'izany, fa misy esprit lay faminaniana any amin'ny Daniel naseho an'i John apôstôly, loafito sy tandroka folo ao anatin'izany. Raha miresaka an'ilay tandroka folo tsika efa nazavaintsika teto zay, loafito, lay tandroka folo manoto dia lay esprit anankifolo zay nanoto ny zanak'Israely tany amin'ny testamenta taloha, ny Jebosita, ny Etita, ny Amorita, ny Evita, ny misy folo izy. Dia ireo esprit ireo zay tsy natory mihitsy fa nanoto ny zanak'Israely foana, ny persécuté ary niseho tamin'ny endrika anankiefatra izy bokin'ny Daniel, niseho tamin'ny endrika liona, niseho tamin'ny endrika orsa, niseho tamin'ny endrika léoparde, niseho tamin'ny endrika hatraty amin'ny romana. Amen. Tiako voarainao zay message zay important be zay dia raha par rapport amin'izay Daniel 7 zay fotsiny ihany zao ohatra, lay rivotra anakefatra, sofina anakefatra politika, lay hoe liona, orsa, zareo grika, romanina, dia tao anatin'izay nisy mediana sy ny persa, babyloniana. Fa raha fitoranao lalina tsara selon ny baiboly dia firenena natanjaka ny oatra ny firenena ny fidin'Andriamanitra vahoaka hebreo, ireo firenena nitondra ny sofla politika anankiefatra, ny endrika liona sy orsa, ny bera, orsa ihany, ny léoparde hatraty amin'ny romanina ireo zay mbola mitsoka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny sofla politika izay presque mitovitovy ihany izy ireo, fa izay sofla politika izay ny tena nampatanjaka azy ireo. Dia inona moa ny refy hoe natanjaka izy ireo? Ny refy hoe natanjaka izy ireo dia voninahitra. Par rapport amin'ny firenena rehetra dia antsoina hoe nisy valeur voninahitra, zay le voninahitra izay. Ilay valeur eto dia tsy lay sainteté, fa lay voninahitra eto dia firenena matanjaka, manana miaramila, manana calèche, capable midétruire, mianéantir, miraser firenena anankiray. Ary zay mihitsy lay image hoe ny persa sy ny mediana, ny babyloniana, ny fitondrana tamin'izany vanim-potoana izany
ry Nebokadnezara sy ny sisa rehetra dia mpampahory amin'izay valeurany izay, amin'izay tanjany izay, amin'izay maha bibidia azy izay, mivady amin'ilay sofla politisianina. Zay mantsy lay fasikasehanyity resaka politika ity. Maninona no miteny an'izany? Iverina isika amin'ny tantarany Farao. Farao dia olona tena hoe nananana izy azy. Ny Baibola dia mamaritra fa nisy fanjakana Farao nanjaka à peu près 3000 ans. Petsaka zany ary tao anatin'izany nisy 11 raika amby folo teo eo ny dynastie nifandimby tao anatin'izay fanjakana sy tanjaka Farao zay. Tao anatin'izany ny Ramsès sy ny karazana dynastie isan-karazany. De tao anatin'izay parti nampatanjaka ny fanjakana Farao izay, satria izy ny toetra sy ny sahana par définition arak'ilay hoe polisy ilay tanàna ny resantsika teo, miainga amin'ny vondrona ankohonana, mihitatra manome tokantrano isan-karazany, mihitatra manome fiarahamonina, mihitatra manome commune, mihitatra manome région faritra, mihitatra manome pays, mihitatra manome continent, toy ny hoe Europe, Amerika sy ny sisa rehetra, zay manome planétaire amin'izay. Avy eo ny tiana tenenina amin'izay de hoe ny tanjaka Farao miaraka amin'ilay sofla politika, ny politika ny Farao tamin'izany, ary lay intelligence napetraka ilay tompon'ilay sofla politika tao amin'ny atidohan'ny Farao zay nifandimby tamin'izany vanim-potoana izany. À l'époque préhistorique, hoe apetraka ao ny fanontaniana, comment ça se fait hoe capable manangana dôme, manangana pyramide, tsy misy diso ny kady sy ny calcul. Izay exploiten'ny Europeanina sy ny architecte amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Sy ny sisa rehetra manam-pahaizana elita, ry zareo amin'ny ekera sy ny compas. Hoe pourquoi tamin'izany vanim-potoana izany dia efa nanana ny opportunité, ny fahatakarana lavitra Farao ny construire palais, ny construire karazana andry pylône isan-karazany, ny construire pagode, ny construire zavatra ngeza be, nefa tsy nisy ny moyen tahaka ny misy amin'izao vanim-potoana izao hoe engin isan-karazany araka ny teknôlôjia mifanaraka amin'ny famoronana an'ireny trano na tsy trano tahaka ny any Dubai sy Emirates sy ny sisa rehetra ireny eo Madagasikara, ohatrany hoe Hilton ohatra anankiray, mila moyen hoentina manangana an'izany. Fa tamin'izany Farao sy ny sofla politika tao anatiny nampiasainy, nampatanjaka azy, nanana ny voninahitra, nampahery azy. Tamin'izany izy no efa firenena niorina teo ambonin'ny politika ary natanjaka tokoa. Frères et sœurs, atreo dia hoy isika hoe du côté fandrindrana ny fiarahamonina tokoa, ho fananganana ny izay tokony ho atsangana amin'ny hatsarany, amin'ny valeurany, mamirapiratra, tahaka ny hoe stady efa tsy ho ela intsony zao dia izy indray zao ny coupe du monde zay any Qatar. Dia ny stady isan-karazany dia mahafinaritra, misy ny vola sy ny vina sy ny drone sy ny resaka sécurité sy ny zavatra ohatr'izany zay mamirapiratra ny publicité ao anatin'ny tontolo politika, satria monsieur lancé ihany koa Qatar ao anatin'izany mba hoe ho firenena ho premier, ho ery amin'ny sommet, ho ery amin'ny tête, zay le resaka gloire izay. Zany daholo no hiazaka zany ao anatin'ny tontolo politika izany. Ary ao anatin'izany ihany koa dia misy ny findrindrana sy ny fikirakirana ny tontolon'ny mamona, satria misy vola tsy toko tsy forohana. Tanareo amin'izany lay esprit
Qatar izany manambola raha ny pétrole fotsiny fa tsy mijanona fotsiny amin'izay izy satria misy an'ilay esprit politique de avec coupe du monde zay efa ifanarahandry zareo elite maskena amin'ilay procédure hoe élection aizandray no atao ny fifidianana fa za milaza aminareo za miteny aminareo fa tout est truqué dans le but foana hoe ireto no élément mpikambana tranché gâteau ireto ny élément élite firenena tompona tombontsoa sy mpitsetsotra eto amin'ity zao tontolo zao ity izany dia politika ihany koa zany tahaka ny G7 sy ny G20 ny resantsika teo sy ny sisa rehetra de ireo no efa mpizara tombontsoa de hoe am'ty siècle ity anjarany Qatar indray am'ty siècle ity de anjarany France indray ny Jeux olympiques 2024 satria misy intérêt misy vola ao am' taona manaraka indray ainsi de suite hatramin'ny resaka Jeux des îles teraina tsy to terain'Andriamanitra teraina Jesosy fa izany rehetrarehetra izany zany sofla politika izany izay entina miconquérir voninahitra miconquérir vola miconquérir confort miconquérir plaisir misatisfaire je suis afahana mandrindra ny fiarahamonina hoentina ihany koa amin'ny resaka diversion politika daholo zany ohatra hoe mafy ny fiainana ny inflation zao matanjaka be mihitsy en explosion ary efa hoe à bout de gouffre ny olona hoe à la limite mihitsy ny olona hoe possible nisy ny révolution de mandeha am'izay ny diversion isan-karazany hoe atao maimaim-poana amin'ny TVM ny fampitana ny mivatana tsy amin'ny TVM fa na amin'ny faritra rehetrarehetra Europa, Afrika sy ny sisa rehetra dia mifantoko indray aloha ny olona ray volana matory ao on s'endort miesona fa tsy manana fisainana sy feritreretana akory hoe riadala anio alina no alaina aminao ny ainao tsy misaina an'izany ny olona maka plaisir mihinana popcorn misotro labiera miloka resaka mamoana daholo zany be ary zay lay natsidiko tao anatin'ny vavaka fampidirana teo hoe manosika lay esprit velarina lay sofla politika de atosika ny olona hoany amin'ny position ao anatin'izy hoe matory sommeil profond ny resaka zay tsika tamin'ny resaka développement personnel sy ny resaka hypnotisme farany teo atosika ny olona ao anatin'izay diversion fanahy mampiraikiraiky ary zany dia politika daholo zany dia adin'ny olona ny salut adin'ny olona ny filazantsara adin'ny olona ny parti amin'ny vatany hoe corps âme esprit ary adin'ny olona ny tenin'Andriamanitra ohatra hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo de adin'ny olona no misaintsaina zany hoe tokony ho fanan'Andriamanitra no mitoetra ato anatiko izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra adin'ny olona izany ary raha ohatra hoe mitady échappatoire amin'izany ny olona de ozy ny olona hoe ny zavatra rehetra azoko atao hoe aiko ny mandanjalanja an'io hoe fa tapahan'ilay version hoe tsy ny zavatra rehetra ny mahazo tsy mety andevozin-javatra na inona ahoana moa tsy anekenao an'izany hoe andevo foana ianao raha tsy ao aminao ny fanahin Jesosy Kristy raha ny zanaka ny manafaka de ho afaka tokoa ianareo da eo raha lay fanan'Andriamanitra tsy ao aminao akory fa lay fanahy sofla politique no mameno ny état de corps-nao dia miaina arak'izay sofla manandevo anao zay ianao dia miraikiraiky variana za tsy miteny hoe ratsy mijery mondial ratsy ny sy ny sisa rehetra fa ainsi de suite petit à petit mandeha ny suppositoire mandeha ny anesthésie dia miamahazo toerana ao anatinao lay rivotra miamahazo toerana ao anatinao lay esprit de lasa miloky ianao de lasa idolâtre petit à petit ianao CR7 Messi Barça Manchester sy ny sisa rehetra dia misy mihitsy amin'izay lay toe-po lasa fanatika dia raha kasy zany dia rahantsika mahita ny olona mifanopa isan'andro isan'ora any anaty miara-manonja any anaty televiva ety amin'ny réseau Facebook
sy ny sisa rehetra hoe dada tima tresy foana nanay sy nysy rehetra tsy misy teny mamy mihitsy tsy misy teny firaisan-kina tsy misy teny vokatry ny fanahy tsy misy zavatra avy amin'Andriamanitra tsy misy sofla esprit namoronana tsika tao amin'ny sahany tena fa sofla politika no mitondra effet cause eo amin'ilay attitude an'ilay olona izay lasa politicienne. Par conclusion zany ny olona rehetra amin'izao fotoana iresantsika izao dia politicienne daholo fa possible fotsiny izy hoe tsy conscient na conscient mihitsy izy fa nanolotra ny tenany satria tellement matanjaka be ilay pression eo amin'ny fiainana ny amin'ny tsifisim-bola ny amin'ny fahoriana sy ny zavatra ohatran'izany dia mitady échappatoire ao anatin'izay dia manolotra ny tenany izy meditra amina fikambanana miafina be da be izy ao an-dapa miditra mikirakira compte fako mandray vola dia manohana olona fotsiny na contre-cœur ary satria nompo mamona effet cause daholo zany noho lay tsy tanjaka lay sofla politika riavana teo dia arak'ilay ohatra an'iraisika teo hoe Farao ny sofla politika nampivady ny vady tamin'ny Farao natonga azy natanjaka ary tsy maty zay sofla izay satria ny zavatra misy dia Satana ny apatelo ny anjely ny nazera be da be zany de multitude efa ndraisantsika teto zany de atraveran'izay hoe apatelo ny anjely nazera izay dia de multitude des esprits ihany koa fa ao anaty diversité ohatra hoe esprit any vola esprit any politika esprit any tononkalo esprit any ainsi de suite be da be fa ny sujet-ntsika an'io esprit politika voiziny Satana hoentiny mikororoany izao taranaka izao zany hoe rehefa tsy very ianao atao amin'ny fijaganjagana de samboriny indray ianao atao amin'ny politika rehefa tsy very ianao mahafeteny ianao aty amin'ny resaka ohatra hoe mitsoro fahavolombelona andainga samboriny indray ianao aty amin'ny politika fa en gros mifamatotra foana ireo zavatra ireo rehefa tsy very ianao voatandronao aty amin'ny resaka hoe marim-po mandefitra amin'ny zavatra rehetra sy ny sisa tiany namanao ianao fa samboriny ianao amin'ny politika misy fotoana ianao tsy conscient fa tratrany ianao ary zany ny mahazo an'izao taranaka malagasy izao raha dévoileko amintsika décortiquentsika voaboasantsika ity resaka politika ity dia hoy iaho hoe mety tsy ombon-kevitra amiko ianao tsika moa fandalinana ny atsika mety tsy ho d'accord amin'izany ianao fa hoy iaho hoe ity sofla politika ity dia tafiditra ao anatin'ny fanahin'ny bibidia antikristy zay foana lay image teo tsika dia nitanisa an'ilay bibidia anakefatra Daniel 7 ny liona ny léoparda ny orsa ny bera le nitantsaitsika teo ireo dia nampahory ny firenena Hébreu foana ny firenena Israel fantatsika tsara ny tantara hoe Israel dia novidian'Andriamanitra tsoto malala izy raha ny fifidianana fa valy kosa izy raha ny filazantsara hitatsika zany ety amin'ny testamenta vaovao fa hoe malala izy noho ny fifidianana atao anatin'izay fifidianana izay ho fanehoan'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny lalàna sy ny mpaminany sy ny mpisorona dia nifidy ny vahoaka Hébreu izy Andriamanitra no mahafantatra ny antony satria ain'Andriamanitra ny toe-pondry vahoaka Hébreu ireo tahaka ny fahafantaran'Andriamanitra ny toe-poko sy ny toe-ponao hoentiny foana manatanteraka ny herin'ny filazantsara ny zavatra tsara fantatsika dia hoe ninona rivotra mitsoka eto amin'ity tany ity ninona soan'ny olona anankiray sy safidiny satria miaina ao anatin'ny antsony hoe libre arbitre isika dia ninona toe-pon'ny olona mandeha amin'iny safidiny iny fa
ny volonté an'Andriamanitra, ny vision an'Andriamanitra, ny planin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka foana. Ary reny olona misafidy araka ny soany hoe andeha ho mpanolana, andeha ho politisiana, andeha ho sy ny sisa rehetra ireny, de reny olona ireny dia fitaovana foana ireny, ary ahodin'Andriamanitra sy amboarin'Andriamanitra, ampiasain'Andriamanitra araka ny toe-pony, safidiny. Zay ny maha-dangereux an'ity hoe tandremo ny fonao, avy ao amin'ny fo ny voan'ny fisain-dratsy rehetra. Atolory an'Andriamanitra foana ny fonao, atolory an'Andriamanitra foana ny émotion-nao, ny sentimentanao, ny vatanao, ny toe-panahinao, fa tsy mampiova ny fahefan'Andriamanitra amin'ny efa maha-visionnaire azy, sy manao ny tanjony fahatanterahany ao am-pony ny toe-ponao sy ny soa raisinao. Ka na misy antikristy eo, na misy tsy antikristy eo, na misy ateo, na misy mpino fervent be, na misy nizanizy eo, ny planin'Andriamanitra de miasa araka ny toe-pony olona tsiraray avy, ary tsy maintsy manaiky an'izany. Ny devoly mino, ary ny devoly de mangovotra, avec an'izay hoe finoan'izay, ho avy sady venao ozy izy, sady avec la trouille. Dia ny antony ny sin'ilay fanjakana anakefatra izay nanana ny endrika ny colosse au pied d'argile. Daniel any zany resantsika izany. Colosse au pied d'argile, mamirapiratra ny tarehany, volamena, manjelanjelatra. Kitana manjelanjelatra, tarehan'ny Satana. Zay le izy zay. Satana kitana mamirapiratra izy, manjelanjelatra izy. Fantongony argile, tany manga. Zany hoe tsy afaka hitoetra maharitra mandrakizay éternel. De izay ihany koa de manome image ny Satana zay ho afatotra tsy ho ela, sy image ny fiainana mandrakizay. Ny olona rehetra zay manana an Jesosy Kristy ao anatiny, manana ny plénitude, ny fahamarinany soratra masina ao anatiny, nateraka indray, racheté, ainsi de suite, de mandova ny fiainana mandrakizay. Samy mandrakizay avokoa ireo fiainana reo, na ny fiainan'ny Satana ihany koa de mandrakizay, fa ilay chronologie de atapitra hoe terrestre, mamitaka sy mandavo izy, libre arbitre amin'ny ataony izy, ho avy ny fe-potoana amatorana azy. Malgré soratra masina marina foana hoe ny andrina an'izao tontolo zao dia efa voatsara. Iverenako lay zavatra natsidiko teo hoe ny sofla politika tompoko dia mivady foana amin'ny esprit antikristy, bibidy, ary miara-miasa foana ireo. Maninona no ambarako mainga amin'ny baiboly tsika hoe esprit antikristy, ny esprit politisianina, satria dinio ny tantaran'ny Farao. Manino ny Farao no antsoiny hoe antikristy? I Farao dia antikrista satria ny tao am-pony sy tao an-tsain'ny Farao de tsy misy fisainana sy fieritreretana afa-tsy ny hoe miexploiter ny vahoaka hebreo, manjanaka ny vahoaka hebreo, fisainana amony sy andripaka izay rehetra misopposé amin'ny politika apetrany ao anatin'izay hoe système d'exploitation ho fampitombony ny tanjany sy ny heriny sy ny voninahiny zay. De izany no antony fiarah-miasany tamin'ny faux prophète tao andapa anankiroa. Le faux prophète tononikeo raha tadidinareo dia nisy taony Mosesy nanipy-ny de nanipy ihany koa lay faux prophète tao an-danitra. Faux prophète satria tsy araky ny don de l'esprit, vokatry ny fanahy, tsy araky ny fanomezam-pahasoavana, tsy araky ny ministère atao amin'ny baiboly. Zay no maha faux prophète azy, par discernement et par l'écriture sainte aussi. Dia raha nozoitsika ny tantara Exode, dia mifanohatra foana ilay esprit. Ilay esprit Farao miaraka amin'ny rivotra politika nampatanjaka azy, na tonga azy ho be voninahitra, na tonga azy ho politisianina, ny koizana 3000 ans, nanjanaka foana, teo andapa foana, tamin'ny voninahiny foana.
dia antikristy satria manohatra foana ny herin'ny filazantsara sy ny soratra masina nanohatra mihitsy an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny prézensany Mosesy sy ny Farao ainsi de suite ny vahoaka Hébreo atrehany amin'ny limity ranomasina mena dia mipotra foana zay esprit biby dia izay dia raony tantara ry Asirosy mpanjaka politisianina nanana na izy azy tamin'izany vanim-potoana izany fa andripaka ny jiosy ny tena tao anatin'izay le esprit na bibidia azy tao anatiny tao dia antsika rehetra ny tantara noho ny fivadikanana nataony Estera sy ny sisa rehetra ainsi de suite ny fanjakana persa médiane à l'époque mbola lay esprit bibidia ihany hamono andripaka andra hianeantira ny vahoaka Hébreo zany lay esprit politisiana ary zay io resaka liona orsa léoparda sy ny sisa rehetra io zay na tonga nanteny hoe ny esprit politika dia mivady foana amin'ny resaka antikristy antikristy ny olona anankiray dia ny sofla politika aza adino izay fa ny olona anankiray zany izay manolotra ny tenany sy ny fanahany amin'ny resaka politika dia manao pa izy ao anatin'ny cercle hoe antikristy ka ninoninona fietsiketsehana nataonao eo hoe mamonjy fivoriana JMJ ianao mamonjy fivoriana FKTLM ianao mamonjy zavatra gauche à droite ianao pour faire croire antikristy ianao zay ninona fietsiketsehana nataonao hoe mametra tananao andapy ianao amin'ny assemblée ianao dia hoy ianao izay tsy nanota taminareo no aoko itorabato azy voalohany tsisy azonao fitahana eto antikristy ianao satria lay sofla faraony ao anatinao lay sofla persa sy médiane ny ao anatinao lay sofla liona orsa bera sofla esprit antikristy ao anatinao fa manao tunika fotsiny ianao maka filazantsara fotsiny ianao maka verset biblika fotsiny ianao maka zavatra ohatr' zany fotsiny ianao pour nous faire croire que zanak'Andriamanitra ianao fa faux prophète ianao ambody mitafody zanak'ondry eto tsy misy azonao fitahana antikristy nareo maninona ny hoe antikristy izy ireny ary raha jerentsika ny ka jerentsika ny ohatra mahitsy sy mazava tsotra be fotsiny hoe somary miolaka ao ambadiky lay tenin'Andriamanitra izy ireo fa misy sénateur ohatra mamely tontondrolona fa tsy misy poursuite judiciaire zany tsy misy resaka nininina mihitsy zany tsy misy lamande alohan'izany tsy misy lalàna selohan'ny constitution miatra amin'izany olona zany fa lay verset biblika aingana be mihitsy zay tsy nanota taminareo no aoko hoe itorabato azy voalohany maka ny toerana Jesosy mihitsy ianao eo zay lay esprit any satana nanjerana azy tao an-danitra tao naka ny toeran'Andriamanitra te aka ny toeran'Andriamanitra te ho deraina te ho topoina politika daholo zany tompoko dia lay persécution ny délestage mandeha ihany ny halatra volamena ny taova ny zazavarira sy ny sisa rehetra tsy misy solution mihitsy jusqu'à aujourd'hui ny inflation ny ainsi de suite ny zavatra rehetra selohan'ny politika par définition hoe tokony hipetraka tsara araka ny tokony izy ho fandrindrana ny fiainam-piarahamonina fisahanana ny raharaham-bahoaka misahana tsara an'izay que dalle mialatsiny amin'izay que de pipo baratin zay lay esprit politika ny tena marina dia politika égale ianareo dia taranaky ny devoly rainareo jereo tsara ianareo dia taranaky ny devoly rainareo raha milaza izy dia ny azy ihany lazainy na milaza verset biblique zao ary izy dia ny any anatin'ny sainy dia ny azy ihany lazainy pour son intérêt zay nge le izy zay
tsy milaza ny sitrapon'andriamanitra izy fa milaza ny intérêtny izy, milaza ny objectifany izy, milaza n'ilay businessny izy, milaza n'ilay resoursany izy. Ianareo dia taranaky ny devoly rainareo beba mibeba. Amindra fo amintsika ny Jesosy. Ny blasphème ihany no tsy misy famindram-po sy famelan-keloka intsony. Mamindra fo aminay Jesosy. Ny esprit politika dia esprit satanika. Zay tsy faly amin'izany tsy faly. Ny esprit politika dia devoly misy déguisé. Ho avy zao ny fifidianana tsy ho ela 2023 dia hiatanjaka indray ny resaka sofla politika. Zay leo miamatanjaka izay ny sofla politika. Hitanao eto mandeha indray ny karazana vina rehetra, programa rehetra. Ohatra hoe ataontsika ny projet IM, ataontsika matanjaka be sy ny sisa rehetra. Miami, etc. Dia mizara vola mamona ny propagande, propavandy. Rainy lainga, ilainy lazaiko teo. Esprit politika tao. Ary hiatanjaka izany zavatra izany. Hiamatanjaka izany zavatra izany. Fitaka. Fanompona mamona. Voninahitra. Ny fanompona mamona moa dia hitantsika anatin'ny fitsarana sy anatin'ny tontolo be da be isan-karazany ihany raha fampanjakana isan-karazany izay manam-bola ihany no tompon'ny Madagasikara, tompon'ny territoire, tompon'ny izay afaka atao hoe propriétaire rehetrarehetra. Fa ianao na manana ny rariny sy nitsy ny fahendrena malagasy, manana ny nationalité malagasy, tsy afaka misitraka an'izany ianao. Raha tsy famille politika, raha tsy membre couleur na politika, raha tsy manolotra ny fiainanao, ainsi de suite, miaraka amin'ny ry zareo devoly rainy. Eny tompoko. Teosika dia niresaka ny farao sy ny magiciana, ny Exodus toko fafito sy Exodus toko favalo, misy an'izany raha tianao dinihana. Nebukadnezara ihany koa dia nanana ny faux prophète-ny izy tamin'ny fampijaliany tao andapa tao. Vakio ny Daniel toko faharoa rehefa nisy nofo ny anjera tamin'ny Nebukadnezara. Zay ilay zavatra nilazaiko teo hoe Andriamanitra mahatsoto azy ao Elohim mamahely Shaddai azy dia afaka mametraka ny toerany amin'ny mahatsoto azy izy nofy midina ao amina olona antikristy anankiray. Dia io antikristy io manana omby asy sy magicien izy miara-miasa aminy. Daniel toko faharoa fa tsy fantany akory ny nofiny. Colosse au pied d'argile, tsy fantany satria misy vision an'Andriamanitra ao. Eo dia misy an'ilay antikristy sy ilay faux prophète miara-miasa. Daniel toko faharoa, Nebukadnezara. Fa i Daniel ilay zanak'Andriamanitra, iny no nahadika an'ilay nofiny Nebukadnezara, pampahory, antikristy. Be da be ireo agent satana ireo no omen'Andriamanitra vision, ohatra hoe izay tsy nanota taminareo ianao kitorabato azy. Zany hoe men'Andriamanitra fampatsahivana ho antsika ny amin'ny sitrapony. Fa tsy fantany akory ny zavatra teneniny, tsy fantany akory ny zavatra voraina. Tahaka n'ilay faux prophète Nebukadnezara tao andapa. Tia nambara amin'izany rehetrarehetra izany dia ny zavatra rehetra dia maneho ny fahatsaràn'Andriamanitra daholo. Ary ao anatin'ny esprit politika arak'ilay Nebukadnezara no raisitsika farany teo dia mbola miseho foana ilay fahatsaràn'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra.
fa ny antikristy sy ny olona efa nanolotra ny fiainany ho an'ny satana ho anatin'izany a tsy afaka misezira ny mesazy satria izy efa imperméable fa izy de porteur an'ilay mesazy fa itsika no misokatra ny masotsika. Inona ny tianambara am'izany, inona ny podra tokony voaray itsika ao anatin'izany. Manoloana ny rivotra politika misy am'izao vanim-potoana izao, manoloana ny mondialisation, manoloana ny Snapchat, ny Facebook, ny Twitter, ny fampadihizana fitombenana satria ny miaramiasa amin'ny mpanao politika daholo ny fahavetavetana maro isan-karazany, ny oataoata, ny oeraoera sy ny sisa rehetra, misy mesazin'Andriamanitra foana. Be ta be. Zay manao ny marina, aoka izy mbola anao ny marina ihany zay manao ny tsy marina, aoka izy anao ny tsy marina hatrany. Misy mesazy be da be ho zay manambara foana n'lay persécution ny zanak'Andriamanitra arak'ilay ohatra Farao ndraisitsika teo sy ny fanjakana ny fandimby rehetra atraty amin'ny Hosea, Ozia, mpanjaka farany tamin'ny peuple hébreu dia niseho foana zay rivotra sofla manandevo izay izay endrika ihany koa ny fanaratsy zay manandevo atsika. Fa ao anatin'izany dia misy ny mesazin'Andriamanitra foana ary zay le hoe izay manantsofina entina miaino aoka izy iaino izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana izay tsy maintsy anolorantsika foana ny fiainatsika sy ny fitiavatsika ho fitiavana ny soratra masina, ny fitiavana ny tontolo ara-panahy sy ny tahakan'izany rehetra. Alleloia. Jaona toko 7:7-10 ahitsika rehetra iny verse iny. Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao fa raha mba avy am'izao tontolo zao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoka mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy nefa ankehitriny tsy avy amin'ny jiosy ny fanjakako. Tsy avy am'izany ny fanjakako. Tsy avy amin'ny resaka politika ny fanjakako Jesosy Kristy. Tsy avy am'izao sofla izao tontolo zao ny fanjakako. Ny contexte an'io Jaona. Ny contexte an'io Jaona toko 7:10 dia fantatsika rehetra rehefa voasambotra Jesosy Kristy dia nety natao andapa dia natao ankety. Misy politisianina enjana be ao. Fa io politisianina io koa atao ohatrany hoe efa sous contrôle ny fanahy masina zany. Zany hoe izy manana ny politikany izy, zay le izy zay Reo mpanao politika rehetra reo manana ny idéolojiany, manana ny stratégiany izy, manana ny fisainany sy ny fieritreretana izy. Ao anatin'le hoe hitsetitra, angorombola, amoaka volamena, ampahory sy ny sisa rehetrarehetra. Fa sous contrôle ny fanahy masina foana reo. Tenaina Jesosy. Dans le but hoe tsy but personnel anao fa dans le but n'Andriamanitra hoe salut, famonjena ny zanany. Tadidinareo Jaona toko 7:10 Jesosy Kristy eto amin'ity fanambarana ity hoe fanjakako tsy am'izao tontolo zao dia misy ny jiosy ao. Misy andry Kaiafa sy ny faux prophète ny fariseo, reo ilay faux prophète. Zay le niteneniko anao hoe ny politika dia mivady amin'ny faux prophète foana. Zay le esprit bibidi 900 zay le hoe zay manantsaina aoka izy ayanisa. Fa tsy calcul hoe ray roa telo efatra dimy enina fito. Fa resaka idéologie, resaka esprit io. Ilay mipersécuté foana, ilay manandevo sy manompo Jesosy Kristy eto amin'ity Jaona toko 7:10 ity. Dia ilay esprit an'ilay politisianina eto, ry Pilato, à l'époque an'i Hérode zany, ry zareo romanina, mpampahory ny vahoaka jiosy tamin'izany vanim-potoana izany, zay ilay contexte. Dia voasambotra Jesosy Kristy dia natao andapa, natao ny ankety rehetrarehetra. Mpanjaka vai ianao, mpanjaka ozy Jesosy. Izao ve ianao? Oui. Tsy mananga mihitsy Jesosy. Fa miaraka amin'izay koa ity lehilahy sous contrôle ity. Tsy hitako zay eloko io lehilahy io izy. Reo nge tsy mahita eloko amintsika reo mpanao politika reo. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia marina aminao zany teny zany. Tsy mahita eloko aminao zany reo. Reo ara no manan-keloka. Zay mihitsy ilay voasoratra ato.
Pilaty de nanambara mihitsy hoe ny jiosy dia manan-keloko aminao. Za tsy manana anjara aminao ozy Pilaty. Tena zava-dehibe ilay fanambaran'i Jesosy Kristy eto hoe ny fanjakako tsy amin'izao tontolo zao. Raha izany capable Jesosy Kristy, eto zany Jesosy Kristy dia mametraka ny toeran'ny politisianina tsara mihitsy hoe afaka mandefa legiona izy, afaka mandefa anjely izy, afaka ainsi de suite izy. Ary zay dia manamarina n'ilay fampianaran'i Jesosy Kristy ihany koa hoe tsy ny analana antsika amin'izao tontolo zao fa ny arovana antsika. Amen. Ary matoky an'izany ianao, mila mitazona an'izany ianao, miazona an'izany ianao. De le kisary eto hoe ny fanjakako ozy Jesosy Kristy tsindriko tsara hoe important be mihitsy hoa ny filazon-tsara dia tsy misy ifandraisany amin'ny Beliala mihitsy. Kristy dia tsy misy ifandraisany amin'ny Beliala mihitsy. Tsy misy corruption afaka ampivadinao zany, tsy misy zavatra afaka ampiraisinao sy atambatrao ray volany sy ray vili zany ny politika sy ny fivavahana. Fa du moment ny mpino anankiray manolotra ny tenany amin'ny resaka politika arak'ilay efa nolazaiko tany am-piandohana dia manome image n'ilay faux prophète sy ilay fanjakana bibidia izy zay. Dia izany ny zavatra misy ao an-dapa. Ren'olona hitanareo any anatin'ny lapa eny amin'ny sehatra isan-karazany amin'ny toerana isiny amin'ny fiandraiketany ao amin'ny firenena araky ny loko politika izay entiny. En même temps izy mitondra tunique fa hoe zanak'Andriamanitra dia manome moral amin'ny resaka verset sy ny sisa rehetra. Ireny dia antikristy izy. Ireny lay faux prophète miara-miasa amin'ilay bibidia. Or en vérité je vous l'ai dit, ny politisianina amin'izao dia efa ao anatin'ny fikambanana miafina daholo. Ainareo izy ilay fikambanana miafina, ry zareo illuminati, ry zareo framasona sy ny sisa rehetra. Dia taibe zany. Dia azagaga ianao raha misy ny taova tsy hita, azagaga ianao raha misy ny zazakely very sy ny sisa rehetra. Misy mifandraisany amin'ny resaka esprit daholo zany, amin'ny resaka ara-panahy daholo zany, satria ilay fanahy no mitaky tahaka ny takiny farao tamin'ny vanim-potoana hoe aringana daholo ny lamatoa israeliana tamin'izany vanim-potoana izany. Dia izay ilay tendance no inversen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Paska. Dikan'izay dia mila présent eo amin'ny fiainanao Andriamanitra tsotoa, mila présent eo amin'ny firenena malagasy Andriamanitra tsotoa, eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Zay vao inverse io tendance io tsy manan-kery aminao ny politisianina, tsy manan-kery aminao ny mpakatova, tsy manan-kery aminao ny mpangalatra voamaso, tsy manan-kery aminao ny sinao exposé sy voatolotra amin'ny esprit ny mpanao politika isika dia virafirain'ny bera sy ny liona sy ny leoparta sy ny sisa rehetra araka ny endriny avy izay te ampahory foana izao taranaka izao amin'ny rivotra politika hoentiny izy ireo. Amara-paranantsika azy dia ekeko marina foana amin'ny baiboly. Raha mamaky zao tsika ny Timoty voalohany toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Raha mamaky ihany koa sika ny Titosy toko fahatelo andiny voalohany sy faharoa dia hoe mila mitondram-bavaka ny manam-pahefana, ny mpanjaka, ny mpitondra anareo sy ny sisa rehetra. Oui, marina foana amin'ny baiboly fa eno tsara ity fa ny zavatra dévoilen'ny soratra masina io tompoko dia ny mpitondra izay voatendrin'Andriamanitra sy voaositr'Andriamanitra fa tsy mpitondra politisianina bibidia. Attention averiko tsara, ny mpitondra zay ambarany bokin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra hoe eto ambavaka sy atao sy ny sisa rehetra, atao izay mety araka ny soratra masina, sy ambarany Titosy toko fahatelo andiny voalohany hatramin'ny faharoa sy ny toko sy andininy ambiny rehetra, dia mpitondra izay ao anatin'ny lama vision an'Andriamanitra. Ohatra ny mpanjaka ny fandimby
voatendry hitondra ny firenena Israela tamin'izany ry Davida, ry Solomona, ry Saolompanjaka sy ny sisa rehetra zay tao anatin'ny vision an'Andriamanitra, fa tsy nisy mihitsy Jesosy Kristy nitondram-bavaka ny Rôda mpanjaka, tsy misy Jesosy Kristy nitalaoam-bavaka ho an'ny Pilato, tsy misy Jesosy Kristy nivavaka ho an'ny fariseo hoe Jesosy Andriamanitra raitsy toa mangataka aminao mba ataovy ohatran'izao reo fariseo sy sisa rehetra, tsy nisy an'izany, sokafo ny masonao, satria be da be tsika no intercesseur sy intercesseuse miditra ao anatin'ny soumission. Efa fantatrao zay lay olona fa efa nanolotra ny fanahiny sy ny momba azy rehetra ho an'ny Satana sy ny fikambanana miafina. Fa nisafidy any mamoana izy, nisafidy fampahoriana izy, nisafidy rehaka sy fiainana zao tontolo zao izy fa vetavetana, nivarotra niditra pacte tao anatin'izany izy, de ozy ianao hoe avianao etoko am-bavaka. Soumission zany. Fa ny planin'Andriamanitra no terainao sy proclamenao ao anatin'ny situation misy mba iray sy hiara ny tempo amin'ny firindrany fahatanterahan'ny vision an'Andriamanitra, ny toe-po hoentinao manompy ihany koa, sy hoentinao toe-po mitoetra am-bavaka. Izay lay fomba fanompoana manoloana an'ireo politisianina bibidia ireo. Teraina ny tompo. Zava-dehibe zany zavatra zaraiko anao zany. Sy nao imeza ny témoigner fotsiny, nao imeza ny devoly fotsiny anao. Karaktera tokony ho ananan'ny kristianina izany, karaktera tokony ho ananan'ny zanak'Andriamanitra izany, karaktera mijanona ao anatin'ny fahamarinana juste tsara, ary karaktera mitoetra amin'ilay valeur sainteté an'Andriamanitra izany fa tsy karaktera miditra ao anatin'ny soumission. Tsara ny tompo. Raha ray aho, aza izay ajako. Raha tompo aho, aiza izay tahotra. Any amin'ilay sitrapon'Andriamanitra foana isika no se référer, fa tsy par rapport amin'ny contexte sy ny zavatra misy. Zay no izy. Raha fitiniko zany dia tandremo politika dia danger be mihitsy. Raha voarainao ny fanazavana teo, esprit faux prophète, esprit antichristi bibidia, zany no mivady amin'io resaka politika io. La preuve mamona no mikorinao rehefa mandeha ny propagande politika dia lainga sy fitaka, zany no ampanantenana ny olona tsisy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ny fampisehoana spectacle dia fampandihizana fitombena, tsy misy mihitsy resaka hoe fitoam-bavaka, cellule de prière, tsy misy zavatra ohatran'izany araka ny sitrapon'Andriamanitra fa araka ilay sitrapony devoly rainy izy ireo. Zany lay politika izany. Mila conscient amin'izany ianao ary mila mifo amin'izany zavatra zaraiko zany. Danger ny resaka politika. Ary preuve à l'appui tamin'ny baiboly sy ny ohatra ny raisitsika teo fanjakana 4 fahitana Daniel 7. Ireo lanaim-pahory andry Sadraka, izy telo mirahalahy, Abednego, Sadraka, Medraka, Abednego, Daniel telo mirahalahy. Reo ihany koa lanaim-pahory, Sofle, Persa Mediane, Romane, Farao. Zay lay biby anankefatra, liona, bera, orsa, sy ny sisa. Reaserosy mpanjaka tamin'ny andron'ny Estera, Hitler tamin'ny andron'ny deuxième guerre mondiale, Holocauste, ny resaka jiosy, préfiguration an'ny zanak'Andriamanitra. D'ailleurs nitsosy ihany koa nandray ny valinasany tamin'ilay teniny tamin'ny hoe omeo anay Barabasy avelao aminay sy ny taranakay ny rahan'io lehilahy io mantsy an Jesosy Kristy. Mifamatotra daholo zany zavatra resantsika izany. Zay foana le izy hoe ny mazo ny mpanao politika dia bibidia hipersécuté amono ny zanak'Andriamanitra. Ary zany dia mbola velona sy mitsoka miamatanjaka be amin'izao vanim-potoana izarantsika izao. Ho avy zao ny 2023
iatanjaka indray ny sofla mampandeha fitombenana, iamatanjaka indray ny sofla laingalainga sy fitapitaka rehetra, ny fizarana karazana varitsinjo atosika fameno a, iamatanjaka indray ny fizarana menaka, iamatanjaka ny zavatra ohatran'izany. Tontolo mamoana spectacle démonie fampantehizana fitombenana tsy jamais misy sitrapon'Andriamanitra ambara mihitsy ao anatin'izany. Zany lay sofla politika. Fidio an'io a izay a ho tomponareo. Fidio an'io zay ho tomponareo a na i Farao lay tany andafindrika, lay antikristy, lay bibity, na i Jesosy Kristy. Fidio an'io zay tomponareo a na i Kristy na i Beliala. Fa izasy ny akona kosa ozy Josoa dia anompo any iao Elohim izay. Zay ny azo nambara fa raha soatsika rehetra dia mampahery antsika manoloana ny fampahorin'ireo mpanao politika, mampahery antsika amin'ny sofla politika izay matanjaka be amin'izao vanim-potoana iresantsika izao ny mondialisation numerika na tsy numerika ihany koa, sakana sisatra be, vesatra be ho anevon'ny tokantrano amin'ny resaka fitaizana sy ny zavatra ohatran'izany a, mampahery antsika rehetra tsy misy afa-tsy ny famatorana ao anatin'ny fifandraisana sy fifatorana araka ny sitrapon'Andriamanitra selon la Bible, soratra masina, miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina, souffle esprit saint foana, tsy misy afa-tsy zay a ny lalana ahafahantsika mivoaka amin'izay fampahorian'ny bibity, amin'izay resaka souffle politika raha araka ao ny fanazavana teo a. Ny souffle politika dia souffle antikristy izy io a, ny souffle ny bibity. Dia izay no mampahirizako antsika rehetra, vavaka foana mifamatotra ny tenin'Andriamanitra, mahony tena vokatry ny fanahy, ary ao anatin'izay fifatorana amin'Andriamanitra izay dia meny antsika ny arma rehetra, Efesianina 4:1, meny antsika ihany koa ny fanomezam-pahasoavana mahasoa, manasoa ny fiangonana, zany hoe ilay fanomezam-pahasoavana tonga amintsika dia manasoa atsika. Zay nge ilay fanomezam-pahasoavana, tsy misy zavatra exploit be, tsy misy resaka hoe mitady sensation na mitady, fa manasoa atsika. Ilay fahasoavana dia resaka salut mitondra atsika any amin'ny famonjena fiainana mandrakizay. Zay ny tena zava-dehibe, zay ny tena précieux, zay ny tena sarobidy. Amen. Vavaka sikara. Sotranao zay ry tompo ray masina tsotoa raha mbola afaka nitondra izay fizarana izay, ary afaka nandray ihany koa ny toe-pony izay nisokatra nandray izay tokony noraisiny mifanitsy amin'izay fizarana izay. Ny tenako ihany koa dia isan'izany. Ianao ny tompony manampy ny tsy feno rehetra ivelan'izay voazara teto izay a, dia ianao kosa no mitondra ny fizaranao any amin'ny tontolo tsy hita maso any a, tontolo selesta izany a, ary mamangy ny toe-ponay tsiraray avy a, ka na dia matory ary izahay dia marina foana ny teninao hoe omenao ny malalanao izany, omeny malalana izany. Dia raiko ny anaranao any amin'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra ho ianao a, dia eo ihany koa Satana. Misaotra Jesosy Kristy fa ianao sy ny fahefanao a dia ambony zavatra rehetra, ary mahony teny izay ao anatin'izay hoe eo foana ianao a mametraka ny toe-po mifanitsy mifandraika amin'izay. Ireo zay teo afaka mangetaeta fanafahana, délivrance, matsapa voakeja, miaina souffrance, miaina tebiteby ao anaty faiblesse, zavatra ohatran'izany a, dia tononoko ny herin'ny filazony tsara nentinao teo amin'ny hazo fijaliana, efa nitondra ny rofinay ianao, nitondra ny fahalemenay ianao, nitondra ny faiblessenay ianao, na dia natao tsinotsinona ary, dia proclameko ny fisandratanao ny fahavelomana naseho anao, la résurrection, lay vatana mitafy voninahitra. Miaraka amin'izay a, ho an'izay rehetrarehetra mangetaeta dia mandray ny fanasitranana izy. Ny aja sy ny dera dia anao irery ihany ray tsotoa, ary ny anarany Jesosy Kristy Yeshua Hamasia no tompo-kasehan'ny fizarana izay a ny fampizarana teto. Alleluia. Mirahasoa antsika rehetra dia tahiny Jesosy Kristy mamirapiratra amin'ny vonany a. Amanaraka indraintsika mijery loha hevitra hafa pratika foana fandalinana. Veloma tompoko.